Fisavana trano teny Ambobao, tanora iray sy mpitandro filaminana vitsivitsy no nanao izany, mpanao vola sandoka ireo olona no savainy. Olandrano mandava-taona eny Andravoangy, izy famohan-drano lehibe atao, andraisana fepetra ireo trano miorina ambony lakan-drano. Fiaina amin'ny Pirenena, mitaky fanadihadiana lalina momba ireo von'olona sy fanamafisana ny tena fanavaozana ny antoko NGPN. Ampifaliana tongo-kilasy tongo-vavy nitidian'ny sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity aliny sabotsy 20 Jolay 2024 ity. Manatitra ny araba ary manasana ao am-panajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiainam-pirenena avy hatrany, misy fiantraikany ratsy mivantana amin'ny fampandrosoana, ny firosoana amin'ny fanendrena sy fokontany izay mandeha amin'izao ho ny olom-pirenena. Tokony omena lanja ny feon'ny vahoaka eny fotony, hisafidy izay olona heverina fa afaka hitondra ny fokontany ho ny faneho-kevitra. Mila omendanja ny fokontany, fototra iangany fitsinjaram-pahefana miorina amin'ny fankatoavan'ny vahoaka eny fotony fa tsy tendrena ho ihany koa ny G5 na ny vondry ny faritandimy. Anisan'ireo dingana azona mametraka ny lanjan'ny fokontany ny fikaonandoam-pirenena ho izy ireo. Fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy. Iteraka korontana eny anivon'ny fiarahamonina ny fanendrena sy fokontany, izirizirin'ny mpitondra eo ny faneho-kevitra ny olom-pirenena. Tokony omena lanja ny feon'ny vahoaka eny fotony, hisafidy izay olona heverina fa afaka hitondra ny fokontany sy tena mahafantatra ny olana menjady amin'ny mponina eny fotony. Izy fiantraikany ratsy mivantana amin'ny fampandrosoana ny fanendrena sy fokontany raha izao vozotro ny toetra raha izao ho ihany faneho-kevitra. Eo amin'ny resaka fokontany efa samy malala daholo zany ny fiarahamonina. Amin'ny fiarahamonina fokontany izay no hitendrena an'ilay olona eo amin'ny fokontany hoe hifidiana an'ilay izy satria raha mifidy ianao dia samy efa mahalala daholo ny quartier na ny zavatra rehetrarehetra. Safidy ny vahoaka zany mba tokony hoe izay no eo amin'ny fokontany, tsy mahafantatra an'izay zavatra tokony eo amin'ilay fokontany ilay izy raha ohatra hoe tendrona ohatra hoe to dia izy ny eo. Tsy mahafantatra ny olan'ilay eo amin'ny fokontany, izay ny tsara tokony hoe hisafidian'ny vahoaka anazy fa tsy hoe tendrena. Mety raha ohatra hoe andraisan'ny daholo be anjara raha ohatra hoe atao fifidianana ilay izy satria misy ohatra hoe hevitra avy amin'ny afan'ny daholo be zany mba ilaina satria raha vola tendrena ilay izy dia indraindray tsy mifanaraka amin'ilay foto-kevitra ilay vahoaka zany dia mety hiteraka ohatra hoe fisavorovoroana, misy ohatra hoe hevitra tsy fanarahana ilay izy dia lasa tsisy fampandrosoana raha vao tsisy fifanarahan-kevitra. Eny fotony no iangany ny fitsinjaram-pahefana. Mila omendanja amin'izany ny fokontany izay miorina amin'ny fankatoavan'ny vahoaka eny fotony fa tsy tendrena. Anisan'ireo dingana azona mametraka ny lanjan'ny fokontany ny fikaonandoam-pirenena ho ny G5 na ny vondry ny faritandimy. Fidiana zany no agnatin'ny constitution fa tsy hoe tendrena. Fa izy zany moa le fidiana tena tsara satria hoe igny zany le mba hetahetaan'le vahoaka hoe zao ny olo hitondra anay. Ny lanja miainga amin'ny fokony, lanja miaingany ny fotony zegny ny atao hoe tsinjaram-pahefana. Le fotony agny zegny no miainga mba miara-miaina, miara-mientana, miara-mizotra. Fa tsy hoe ke miainga avy aty amin'ny foibe zegny zavatra rehetrarehetra. Lanjan'ny fokotany ohatran'izay mahita ny zavatra rehetrarehetra ny fotony izy dia miteny izy hoe zao kanefa moa ny aty ambony tsy manaiky an'izay fa miandry ny décision itiavandreo zareo anazy. Tsika moa mbola miaina amin'izay hatramin'izao moa miankiny amin'ilay fikondoam-pirenena zay ataontsika io, miankiny amin'izay zegny ny zavatra zegny iny feuille de route zay iainantsika na constitution zay iainantsika. Ambony zavatra rehetra ny fandraisana ny etahitan'ny olom-pirenena tsirairay mandritra ny fikaonandoam-pirenena, izany hoe hitarafana fihavana amin'ny pirenena tena izy ny fikaonandoam-pirenena tena izy. Mba miantso avy zegny G5 mba hisiany le firaisan-kinantsika rehetrarehetra miaraka mpitondra fanjakana, miaraka ny gouvernement mba anaiky ny dinikany rehetrarehetra hisiany firaisan-kinany erivelogna rehetrarehetra miaraka ny mpanao politika. Le fotony mihitsy le olombelon'ny fotony mihitsy miteny hoe zao ny tadiavinay amin'ity firenena ty fa tsy guidena amin'le questionnaire. Zay zegny tadiavinay zay zegny irarianay misy zavatra ohatr'izay fa tsy hoe ke andeha atao questionnaire hoe guidena le olo ohatr'izao tsy mety zao. Zany daholo manko izy teo aloha teo rehetrarehetra amin'izay le miatrika an'le fikaonandoha zay hitany rehetrarehetra hatramin'izay. Fa mba fagnirian'ny G5 zegny hoe le hevitry ny olo tsaraikaraiky
hevitry ny tsarakaraiky avory ry zareo agnatin'ny trano araiky anontaniagna ino tsara raha tadiavinareo mba hahafahantsika mampivoatra ny Madagasikara. Manohana ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny G5 paikady entin'izy ireo anehoany izany fanolorana sosikevitra sy foto-kevitra madibaika iantsona izy ireo ireo fifampiresahana sy fifampianoana hatanteraka ny dingana rehetra eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Vaovao avy any anivon'ny fiarahamonina ihany ankoatra ny mety ho vokatry ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena goragora na ny fenitra iombonana na ny fifampifehezana sy ny dina amin'ny fiarahamonina ka mitarika izaho trangan-javatra mamoetra misy oelandy eto amin'ny firenena izaho ny mpandinika fiarahamonina tsy anjarany tsirairay intsony fa ny rehetra mihitsy no mila mandray fanapa-kevitra iombonana anamboatra rindra amin'ny fiarahamonina vaovao ho ny faneho-kevitra fanampanazavana. Marary ny fiarahamonina malagasy ankehitriny manoloana ireo trangan-javatra maneho fa sahiny izay mivoana amin'ny rafi-piarahamonina ka lasa manimba ny manodidina. Isan'ireo ny tranga tondromolotra tonga amin'ny fikasitanana na mety tongatra amin'ny fitsaram-bahoaka noho ny mpandinika fiarahamonina. Ankoatra ny mety ho vokatry ny olana ara-tsosialy, ara-toekarena, goragora na ny fenitra iombonana, ny fifampifehezana sy ny dina fiarahamonina ka mitarika izao trangan-javatra izao. Fa rehefa toja ny vampitonotra an'izao zany megoragora izay fenitra iombonana zay no ny antony samihafa andao ataontsika eo anaty vanim-potoana sarotra ara-politika tsika na ara-ekonomika vao avy nanatrika zavatra olana ara-politika tsika dia izany rehetrarehetra izany zany mampatonga le dina mpiarahamonina manomboka lefy dia misy olona sasany mahasa mihoatra ny vala mahasa satria finiavana avy any aminy na noho ny antony samihafa na mahavita satria mety goragora koa ilay fifampifehezana zany ao anatin'ilay raharaha dia izay rehetrarehetra izay no mety hoe azo atombanana azy fohifohy izany. Tsy anjara ny tsirairay intsony fa ny rehetra mihitsy no mila mandray fanapa-kevitra iombonana anamboatra rindra amin'ny fiarahamonina vaovao ho ny faneho-kevitra. Fifanarahan'ny mpiarahamonina no azona miantoka izany. Tokony mamboly tontolo zany tsika milamina. Izay zavatra izay tsy ho vita raha tsy fifanarahan'ny mpiarahamonina rehetrarehetra. Mety azo lazaina hoe olona vitsivitsy ihany ireo manao toetra mamoehatra manimba mpiarahamonina fa na izany na tsy izany arany tsika menakavy ny tokony ara-dinika ahoana nandaminana an'ity fiarahamonina ity. Ireo ny mety misy fialonana tsotra fotsiny disadisa mpiarahamonina eo amin'ny mpianakavy eo amin'ny samy manana tombontsoa samihafa dia izany zany tokony hijerevantsika ary tokony hanaovana fotoana manokana mihitsy ahoana ny fandaminantsika. Ny fahantrana lalina iainan'ny sasany ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona ny tsy fananana asa ny fifehezana ny fomba serasera tambajotra serasera izay ilana fanabeazana izany rehetrarehetra izany everiko hoe tsy dia eo ihany mety hoe andraikitra ny tsirairay avy fa zavatra hiarahantsika mandinika sy hiarahantsika manapaka mamboly fiarahamonina vaovao isina fifampifitsinjovana na isina fitovian-jo mba tsy hisy hoe olona voahilika eo amin'ny mpiarahamonina sy ny sisa sy ny sisa. Tsy misy afa-tsy ny fiarahamentany rehetra no antoky ny fitandrona ny filaminam-bahoaka. Efa maro moa ireo fepetra raisina hitandrona ny filamena ny eto andrenivohitra sy ny manodidina hisoroana ny fahaverezan'olona sy ny tsy foandrim-pahalemana amin'ny endriny maro. Mitotsan-kiato ny fisafony iraisan'ny tafika malagasy, ny polisy-pirenena ary ny zandarmeria-pirenena ho fanamafisana ny filaminam-bahoaka sy hisoroana ny fahaverezan'olona. Voatety amin'izany ireo toerana be olona, tsena ary toeram-pialam-boly sady manentana ny olo-pirenena ihany koa izy ireo mba ho mailo hatrany anara-maso ny ankizy ary ampandriavy hatrany manam-pahefana raha mahita trangana olona mampiahiahy. Pejy politika kosa indray niparitaka teny anivon'ny tambazotra antserasera ho malarivo ny fisavana tsy ara-dalàna natao amina trano iray. Tanora iray sy mpitandro ny filaminana maromaro no nanatatosa izany. Nambaran'ilay tovolahy fa amin'ny maha olo-pirenena azy no nanatanterahany ny fisavana. Tena ilaina ny fisavana trano na perquisition ho ny mpanolotsaina ny filohan'ny fanavaozana Eliara Bevahiny satria betsaka ireo mafia mamodika ny firenena saingy tokony atao araka ny lalàna izany ary ireo sampandraramisany izany ho tokony hanatanteraka ny fisavana hoy ny faneho-kevitra eo amin'ny rindran-tsariny ny Artanjona. Tsy ny filohan'ny fanavaozana no naniraka ampanao fisavana trano teny Ambobao Maloury Florian fa maha olo-pirenena azy sy ny mpitandro filaminana niaraka taminy no nanaovan'izy ireo ny fisavana. Nampandray ireo mpitandro filaminana an-tenany saingy tsy nahitana vokan'izany ka noraisiny ny andraikitra sy ny fanapahan-kevitra satria iankina ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Miparitaka amin'ny réseaux sociaux fa nanao perquisition. Ny tena marina dia
naheno renseignement zahay efa elaela renseignement io no efa haino zay toko de tsy nanao perquisition fa nanao hoe amy maha citoyen malagasy dia saropiaro an'ity tanindrazana ty any tanindrazana raha manana ty ary tsy nivatategnako zao mihitsy ro nandeha hoe hôtera principaly an'le zavatra natao tao fandresaka am'le namana hoe mba andaotsika mba miresaka am'le namana hoe andao ivérifie fa na de zavatra misy ary zany fa zava-dozao atsika zany satria misy sino manao skymin sino manao blanchiment d'argent ary sino tsy manana taratasy mazava tonga Madagasikara eto vao misy zavatra ataonay kely de olo mpiaro an'le olo reo exploiter le zavatra avadiky ny raha ratsy de lasa izahay ro maloto voaenjika am'izay koa le sinoro mbola nitory izay sino tsy manana taratasy mazava mipetsaka Madagasikara eto manao skymin sino efa recherche amin'ny Interpol nandritra ny fisavana tsy ara-dalàna nataony Florent sy ireo mpitandro filaminana niaraka taminy dia hita fa tena tao anatin'ilay trano tokoa ireo sinoa-mpanao vola sandoka niaraka tamin'ny fitaovana arifomba ho fanamboarana izany miasa ny fitondram-panjakana saingy mila jerena ny tranga toy itony satria manakana ny fanavaozana tia kapetraka no manimba endrika ny fitondrana ihany koa vanimpotoanany fanavaozana zao vanimpotoana zay natenainy vaoaka malagasy fa hitondra an'izay fiovana zay eto Madagasikara be dia be ny zavatra vitany fanavaozana isaorana be dia be an'zareo manoloana ny zavatra zay fa be dia be ihany koa ny zavatra mbola mila renina reny tompoko mila fandiovana tanteraka i Madagasikara satria misy olona tena hoe andoto ny fitondrana ny ataony voalohany indrindra ary tsy misy fitiavan-tanindrazana na ny kely azy fa tsy manana an'izay atao hoe ordonnance zay ry zareo hanaovana ny perquisition ary tsy perquisition velovelono antondiany zareo teny atoerana fa nahay ny renseignement zareo fa misy teratany vahiny tsy manana taratasy ara-dalàna eny atoerana ka izay no nitondrany zareo mpitandro filaminana hisava an'ireo teratany vahiny ireo rehefa ary misy an'ireto zavatra rehetra ihany koa zany hita teny atoerana dia fitaovana fanaovana vola sandoka vola sandoka gasy fa tsy vola sandoka vahiny zany hoe isika malagasy zany no fitany zareo amin'ny alalan'io vola sandoka io ka manao antsoavy zao aminareo mpitondra fanjakana jereo akaiky ity raha ity re mbola misy ary tena mbola miparitaka ny tambazotra mafia eto amin'ny firenena ho ny faneho-kevitra ely arabe vahiny izay manamafy ny antso satria mbola misy ireo zatra lalandrirenina sarotra ny teny fampetra-potsiny ny mpiaradi tamin'ny filoha teo aloha tsy midika nefa izany fa mila gadraina izy rehetra fa kosa miantso fahamailona ho ihany ny mpanolosaina ny filoha amin'ny fanavaozana le izy ange aloha dia tsotra be ao anatin'le izy hoe miresaka mafiatsika sy ny karazana zany tena mbola miparitaka eto amin'ny firenena ary tena mbola namafisanay foana hoe io misy ny zatra ny lalandrinina na ny mpanarady na iza ao anatin'le izy zany fantatsika tsara nge izay zany de mamerina foana fa ny hoe sarotra nge ny heverina hoe petrapotsiny ny élément ny mpitondra teo aloha zay mbola hitatsika miriaria raha ny tanàna reo zay misy ny manakorotana ny firenena androany satria misy tombotsy voakasika eo ary misy koa ny olona te hitazona any Madagasikara tsy hihetsika mihitsy zany ao anatin'le izy fa te hitazona ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana foana de izay no ilazaina hoe mila mailo tsika atao anatin'ny fitondrana fanavaozana ary tsy tokony kosomaso amin'ny fanapahan-kevitra raisina de mila modely ihany koa nefa tsika raha tena tsy maintsy atao le perquisition zay ozy hoe tena tokony ho atao de atovy manara-dalàna le izy fa efa ny filohan'ny fanavaozana no manentana atsika anara-dalàna de mba atovy ara-dalàna re miantso fifanampiana amin'ny olo-pirenena ny famongorana ireo fanendry-be ny firenena miresaka fanavaozantsika noho izany tokony ho modely ireo mpitondra eto amin'ny firenena mba tsy hamerina ny fomba tsy nety teo aloha intsony
za zany ny tena hoe manentany nrehetra ao anatin'ly sala amin'ny filohan'ny fanavozana hoe tena mba tokony samy hitandronytsika amin'ny fanapahan-kevitra sy ny zavatra ataotsika amin'ny matompona ndraikitra atsika fa lasa manahirana le izy lasa mandoto an'lay fitondrana fanavozana le izy voalohany ary faharoa mandisy fanantenana nia vahoaka malagasy zay miandrandra an'lay fanavozana ihany koa le izy kozy hoe tena encourageko za manokana amin'ny mahafolohan'ny otrika fa amin'ny mahafolohan'ny kafilma le fanapahan-kevitra raisy ny folohan'ny fanavozana na izy na iza ka manao tsy mety everina hoe tokony ampiarina amin'ny lalàna mba ananany olon-drehetra atao anatin'ny fanavozana zay tokony andraikitra rehetrarehetra atao anatin'ny fanavozana arofanina ihany koa zany satria tsy maintsy asiana arofanina io mba tsy ampiborika miafana sanatria ampiarana an'lay fahefana eo am-pelantanana aneriterena vahoaka na raha ikajiana tombontsoa manokana. Simony Naoty navoaka ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika milaza fa tsy avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny olona nanatanteraka io fisavana io. Ankoatr'izay, lehilahy iray no voasambotry ny sampana fikarohana eloka behivavy ny fiadanana. Voalaza fa voarorohy amin'ireo raharaha fanakorontanana eto Antananarivo, anisan'izany ny fitokonana nataony mpamily taxi be. Tonga teny an-toerana nanamarina ny vaovao ny taleny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Rajasan Ari Laurent naporisika ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny sampana fikarohana momba ny eloka behivavy tsy anaiky ireo karazana fanelanelanana na ataony iza na iza. Ny taleny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana fahamelan'ny raharaha izotra manaraka ny lalàna. Araka ny loharanom-baovao atolotra eny anivon'ny fampanoavana ity voaroro ity ny alatsinainy ho avy zao. Mbola tsy nisy toyany kosa ny mikasika ny tranga fisavana trano tsy ara-dalàna teny Ambobao voalaza teo aloha ka andrasana ny toyny. Eo amin'izay vaovao ny politika izay ihany mila fangiana ny fikonandoam-pirenena ary mila mandray fepetra entitra ny fanjakana foibe manoloana ireo olona fitondrana teo aloha manakorotana ny firenena any ambadika ho ny NGPM izay miantso ny gouvernemanta tsy amela ny filohan'ny fanavozana iasa irery. Maro amin'ireo ministra mantsy no tsy mahafantatra sy tsy hitany vahoaka ny tena asany ankalasa mampandringa ny fanavozana tia napetraka eto amin'ny firenena zany ho ny fanehogetra kevitra. Taty-baovao-ny Narcisse Karazafy sy Miaritanjony. Mifanohitra amin'ny soatoavina malagasy ny zava-mitranga amin'izao fotoan'izao ary na dia fananome baiko aza ny filohan'ny fanavaozana dia mbola misy hatrany ireo tranga herisetra hoy ny antoko NGPM na ny nouvelle génération politique malagasy. Misy olona natambazotra ao ambadika ireny tranga ireny hoy ny NGPM ka takiana nanaovana fanadihadiana lalina sy ampahafantarana pahabe maso ny valiny rehefa vita izany. Mampalahelo ka ny teninay ao anatin'ny NGPM dia fikarohana izay olona tomponantoka amin'ireny zavatra ireny efa nanome baiko an'ireo ambaratonga-pahefana moa ny filoha hoe karoha ilay olona efa nisy ny sasany efa hita ny mpanao eloka ka mino somananteny izahay fa misy olona mpaniraka ireny olona ireny ka tsy ilay olona madinika izay voasambotra no jerentsika fa mba tena fotompotoro lalina hoe iza ny olona mpaniraka an'ireny ka aleo aseho vahoaka hitany vahoaka malagasy izay olona tomponantoka amin'ireny von'olona mahatsiraviny ireny. Ankoatra izay, nisy fiaonana teo amin'ny FFKM ny filohan'ny fanavaozana ary ny ministera misahana ny fanavaozana nanantena ny vahoaka sy ireo mpitolona fa hizotra ny fikonandoham-pirenena kanefa hatreto mbola tsy fantatra mazava ny lalana izorana. Manoloan'izany manao antso ny hanafainganana izany koa ny NGPM. Irena ihany koa ny mikasika ny raha-pirenena ankapobeany iresaka tsika amin'ny resaka concertation. Nisy ny fiaonana izay nataon'ireo olona anankifito tamin'izany fotoana izany. Misy ny tompon'andraiky pahefana mpikarakara n'iny zavatra iny endrasan'ny vahoaka malagasy izany concertation national zany satria ekinina raha-pirenena be da be izany zavatra zany ka manantena izahay vahoaka indrindra fa ny mpitolona mba hisy toyany iny zavatra iny satria betsaka ny anteran'izany zavatra zany. No mafisy n'ity antoko politika ity fa mpanao politika migadra no misy eto amin'izao fotoana vokatra ny fanodigodinana sy fangoronana harem-pirenena nandritra ny fitondrana teo aloha. Ankoatra ireo nahiditra ponja nefa dia mbola misy ihany koa ireo olona fitondrana teo aloha nomena sy nahazo andraikitra ka manakorotana ny firenena any ambadika any. Fotoana izao hoy ny fanazavana anoloana azy ireny satria maro amin'ireo mpitolona no manana traikefa sy afaka manolo ireny olona ireny. Ny antony misy zavatra tsy nety nataon'ireny olona reto eto amin'ny firenena
izay tsy tanitan'izany samy malalan'izany daholo na ny Europanao gazety ara misy nyzany vy nivadika volamena mivadika vy zany a ny écran plat tsy tasaina ntsony ny zavatra maro ankoatran'izany zavatra zany a misy koa nitsoka ny ala teto tanindrazana matory ny olo reny nitsoka dia rahantsika malala zany fa nanao tsy nety lasa ohatry ny hoe ny flou ndray no hitarainan'ny olona rehefa midina amin'ireny toerana samy hafa reny fa aiza reo ambaratonga pahefana sy tompona ndraikitra olom-boatendry sy ny olom-boafidy amin'ireny toerany reny sady anankiray atsidika ihany koa dia tsotra hoe manao ahoany ireo minisitra sasany aloha ataoko hoe ny sasany fa tena sady tsy fanta-bahoaka izy ireny no tsy hita mihitsy sady tsy mandray andraikitra ny tsony teny tsy miresaka fa inona fotsiny zany manendrena azy reny amin'io toeran'io fa miandry azy ny vahoaka fa tena tsy manao ny inona ireo minisitra sasany. Isan'ny antony mahatonga ny korotana sy ny fanakorontanana eto amin'ny firenena ny tsy fahasahiana mitondra fanavaozana marina ho hiatran'ny fanamafisana. Fa ilaina ny fiaramian-tany rehetra anohanana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika fa tsy janona amin'ny fanohanana ambava ihany ho ny mpandrindra ny FFM ao amin'ny faritra Itasy mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny olo-pirenena tsirairay ny fanarenana ny firenena ka tsy tokony avelan'ny rehetra hiasa irery ny filohan'ny fanavaozana ho ny fanehoan-kevitra. Anisan'ny fanamby lehibe hatrehan'i Madagasikara ny kolikoly, ny fanodikodinana ny harem-pirenena, ny fitiavan-tena ary ny fitiavam-bola amin'ny fomba tsy ara-draniny. Mila miala amin'ireo fomba fanao ireo mba ahafahana mampandroso ny firenena. Ny firaisan-kina sy ny fihavanana malagasy no fototra tokony haingan'ny ezaka rehetra satria izany ho antoko ny fanatanterana ny fanavaozana sy ny fampandrosoana maritra hoy ny fanamafisana. Pejiny sosialy kosa indray eo ampitadiavana sy mpamolavolana ireo paikady hitadiavana ny vahaolana maritra momba ny rano miandrona mandavataona ny Andravoahangy sy Besarety ny komina Antananarivo renivohitra iara-miasa amin'ny ministeran'ny rano, ny APIPA sy ny SMA. Efa fantatra ny fototry ny olana ka hirosona ny fanatanterana ny asa aorian'ny fitsirena samihafa izay tsy maintsy mbola ho atao. Raha ny fantatra, isy famoandro any lehibe ho atao eny an-toerana. Fepetra ho raisina ihany koa ny momba ireo trano miorina ambony lakan-drano. Fanadiadiana. Nidina teny Andravoahangy izay fotony fototry ny olana mahatonga ny rano miandrona mandavataona ny teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo sy ny teknisana samihafa avy amin'ny ministeran'ny rano. Hirosona avy hatrany ny asa vantan'ny vao vita ny fitsiriana. Efa fantatra raha teo ny fototry olana ety an-toerana. Efa fantatra ny fototry ny olana dia tsy eto Andravoahangy irery ihany fa manomboka mihitsy amin'ny kanala rehetra izay mitondra hatrany Mariamasay. Tafiditra anatin'izany ny ataontsika hoe Vallée de l'Est, ao anatiny Manjakaray, iny faritra rehetra manary rano makany iny dia ny vahaolana ho jerena zany tsy ny eto ihany fa tonga dia miara jerentsika izy rehetra hatramin'ny Besarety dia miara vahantsika dia miaraka ho ataontsika ny asa. Raha ny fantatra, izy famandro rano lehibe ho atao ity. Fepetra ho raisina ihany koa ny momba ireo trano miorina ambony lakan-drano. Isy famoahan-drano ngeza be ho ataonay miaraka na ny APIPA na ny ministeran'ny rano na SUA amoahana ny rano miandrona amin'ity côté Andravoahangy Besarety ity. Marina le tenin'ny fanontaniana hoe misy trano mipetraka eny ambony dalina soatran'izany manetsina an'izy ao anatin'ny fepetra efa raisin'ny CUA zany efa mikarakara an'izay ny CUA amin'izao fotoana izao. Tsy vao izao fa efa maro ny asa notanterahany tetỳ an-toerana manoloana io saingy mivezina foana ny olana. Vahaolana sy asa maritra araka izany no atao. Tsara manazava antsika rehetra fa tsy hoe vitaloany le izy dia rapitso miverina indray le zavatra tsy izay ny ilaina fa zavatra mba hoe solution définitive mihitsy no ezahana ho tanterahana eto amin'ity toerana ity. Amin'ny taonany maro no ijaliana io ny mponina ety Andravoahangy. Nanaitra ny mponina ny fahitany orinasa iray manao ny asa ety an-toerana rehefa nilaza fa 570 isan-jato ny asa no vita saingy mijanona indray izany no ny fisiana olana hafa. Miandrandra vahaolana maritra araka izany ny mponina ary mankasitraka ny fidinana ifotony tahaka izao hamantarana tena zava-misy ny fototry ny olana ka ahafana mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny zava-misy. Fa diovan'ny tanàna raha teo no ilaina hoy ny fanamafisana. Araka ny ten'ilay entreprise Cristal moa zany dia nisy fivoriana nataonay dia nilaza izy hoe 75% efa vita nefa izay gaga be hoe raha araka izao etana Andravoahangy izao ve no 75% vita ohatra migaga ihany izay. Kanefa moa zany dia ohatrany hoe nisy olana hafa indray araka ny tenin'ny tao ministera sy ny fitondram-panjakana teo
ka dia miandro indray zany zay mananteny zay mba ho vita tsy ho elatsony io e zay fotsiny ange ny rina eto andravotonina eto andravoangy mba ho vita tsara ary mba vita angana ihany koa satria tena fa ela loatra le fahorian'ny vahoaka eto ary tena mamenatra ihany koa satria azo lazaina hoe Andravoahangy no tena anisan'ny taratry ny tsena anisa lehibe indrindra eto Antananarivo kanefa dia faran'izay maloto Andravoahangy sady maloto ny masiso. Na eo azy zany efa niakadiry asa ho tanterainy zava-poana ihany zany tsy misy fandraisana ndraikitra sy fahatsapatena ny tsirairay ananja ny fahadiovana sy ny lamina apetraka ka iantsona ny rehetra andray andraikitra manandrefy azy. Na ho atao ary ny fotodrafitrasana ho ataontsika tsara faran'izay tsara ka isika mihitsy tsy mifanampy mandray andraikitra dia hiverina foana ny olana izay no amerenana ny fanentanana antsika rehetra aoka mba samy andray andraikitra tsika tsy hanarina ary zavatra etsero. Tsy ho an'Andravoahangy ihany fa ho jerena avokoa ny olana tahaka izao eto Antananarivo. Efa misy raha toy ny fiara-miasa ny komina Antananarivo renivohitra sy ny ministeran'ny rano fidiovana sy fahadiovana ny APIPA sy ny SMA amin'ny fijerena vahaolana sy fandraisana andraikitra. Eo amin'izay vaovaony sosialy izay ihany ady mafy natrian'ireo mpiasa teny anivon'ny boriboritany teto Antananarivo ny fanenjana kopia naterana izay notakin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Tsy latsaka 9,000 isan'andro no navoaka tany Ambolohany ka noferana ho 3,000 isan'andro zany taty aoriana ka naharitra teo amin'ny 2 volana hoy ny tatitra. Tsikaritra nandritra izany hoy ny délégué ny boriboritany faefatra fa everina ny mety ofisinan-dian'olona nanakorotana fotsiny ka nitarika filaharam-be. Anjatony manko ireo kopia mbola tavela ao amin'ny birao amin'izao tsy nisy naka kanefa nilaharana be. Ankoatra io manamafy ny fepetra itazomana ny fahadiovana tanàna ny komina ka iroso amin'ny fampiarana ny CMH na ny code municipal d'hygiène. Fanampanazavana. Saika lanto amin'ny birao avokoa ny fotoanan'ny mpiasa tao anatin'ny ray volana katroka nanomboka ny tapaky ny volana May hatramin'ny tapaky ny volana Jona nanaovana ny hetsika kopia fahaterahana izay notakiany ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Ny asa tsy niato ny mpiasa tsy nijerena andro fety sy faran'ny herinandro manoloana ny asa makadiro no tanterainy. Farafahakeliny 9,000 isan'andro ny kopia natao teto amin'ny boriboritany faefatra. Nateo azanezaka tsy tratro io fetisy io ka noferana ho 2,000 hatramin'ny 3,000 kopia isan'andro tao anatin'ny 2 volana. Manay ny tompony andraikitra fa nisy ireo nivohy fanakorontanana tamin'ireny ka niteraka filaharam-be teny amin'ny birao. Vita nefa ny kopia anjatony ireo mbola tavela tsy misy pakakory. Tena misy mpanakorotana tao anatiny satria be dia be ny mpanao kopia tamin'ireny fotoana ireny. Be dia be tena hoe feno misy andehan'olona tonga dia mirohatra milahatra manao kopia. Zao anefa le kopia hatramintsika miteny zao mbola tsisy paka le kopia. Izany zany no midika fa tena hoe fanahinina natao fotsiny olona tsy tokony haka kopia ny terena haka kopia rehefa vita le kopia tsy nalaina. Nanao fotsiny izay ampisavorivory zany dia navita ara le kopia ao zao misy angambany 10 baoritra tsisy paka le kopia. Mipetraka fotsiny eo aminay ao vita le kopia dia mipetraka ao. Ankoatra io manamafy ny fepetra itazomana ny fahadiovan'ny tanàna ny komina ka iroso amin'ny fampiarana ny CMH na ny code municipal d'hygiène. Tady vahaolana izay zany ahafahana mitazona an'ilay fahadiovana mba tena hitoetra satria vao avy mamafa ny olona dia misy manadio dia efa manao fanentanana ny CMH zany moa zay dia tena ho ampiarina ara-baky teny angamba le CMH dia hanafay olona mba ahafahana mitazona an'ilay fahadiovana satria voninahitry ny tanàna n'Antananarivo rehefa vita le voaja ny fahadiovana. Mbola ao anatin'ny fampahafantarana ny voarakitry ny lalàna sy ny fanentanana ho an'ny mponina ny tompony andraikitra amin'izao fotoan'izao. Vita io fiam-potoana io irisona ny fampiarana ny sazy ho an'ireo izay mandoto tanàna. Fotoana fanentanana izao dia manentana aloha dia rehefa tsy afaka entanana le olona zany dia tsy maintsy miroso amin'ny fanafaizana amin'izay ny fanasaziana satria rehefa tsy vitan'ilay fanentanana manentana aloha zany zao natao. Dia rehefa tapitra ny feim-potoana fanentanana dia tsy maintsy miroso amin'ny fanasaziana. Misy an'ireny mpanentana amintsika mampilaza mampafantatra antsika ny CMH ireny le code municipal d'hygiène dia arao izay zavatra lazaina aoka antsika samy hitandro ny fahadiovana fa na mandeha taxi be ary inganao anaty taxi be misy tonga dia manipy fako zao fotsiny. Manoloana ireo asa mafy no tanteraina nanokana fotoana ny alana vola ireo mpiasa ny boriboritany faefatra. Natao ihany koa izany anehoana ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy mpiara-miasa rehetra. Lafomba vao ahafatanteraka kosa indray iray amin'ireo vahaolana ahafana mampandroso ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary anatsarana ny farim-piainana ireo mpamokatra ny fampivondronana ny tantsaha
ao anatin'ny tambazotra tanjona ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny tantsaha amin'ny lafiny teknika sy ny fitantanana ny fampifandraisana azy ireo ny tetika asa tohana ny fanjakana sy ny mpamatsy vola ary ny fanokafana lalam-barotra amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ireo orinasa mpanodina sy mpanondrana vokatra manomboka mivelatra ny amin'ny faritra maro manerana nosy ny tambazotra Madasalanitra taorian'ny fametrahana azy tao Itasy sy Bongolava anisan'ireo ahitana mpikambana ny Sava, Mahajanga ary Fianaratsoa tanjona ny ampitombo sy anatsara ny vokatra ara-pambolena anatsara ny vidim-bokatra ary ampakatra ny vola miditra ho an'ny tantsaha. Fa ho avaozina ny fanifanana arak'asa ifanaraka amin'ny filany ny tsenan'asa eo amin'ny sehatry ny fanamboaran-trano sy ny asa vaventy na ny BTP eto Madagasikara. Natolotra ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika ny boky fototra miisa 12 izay mamaritra mazava ny fahaiza-manao ara-teknika sy ny votoatin'ny fiofanana tokony arahina. Ireo boky ireo no mametraka ny fenitra ara-teknika sy ara-pedagojika enti-manavao ny tolotra fanifanana iantoana ny fifanarahan'ny fahaiza-manao vokarin'ny fiofanana amin'ny lafiny sehatry ny asa sy ny tsenan'asa. Fanazavana eo amin'ny sariny Mathieu Prancy. Anisan'ny mazava-dehibe ireo boky 12 ireo ny fametrahany fenitra iraisany amin'ny fampianarana teknika sy ny tontolon'ny asa. Ahitana certificat d'aptitude professionnelle spécialisée misa 4 sy formation professionnelle qualifiante misa 4 izany. Mamaritra mazava ihany koa ny fahaiza-manao ara-teknika sy ny votoatin'ny fiofanana tokony arahina. Efa nisy ny andrana fampiarana azy tany Thomas sa ny taona 2012 ka iverina ny antaran'izany amin'ny sekoly maro. Tsy maharaka ny toetrandro intsony le hoe za mpampianatra mahay, za manoratra ny programa ampianariko dia zay tiako atao dia ataoko. Inona zany ny tombontsoa azo? Ny tombontsoa azo dia ifanaraka ny zavatra andrasan'ny orinasa sy ny fahalalana azon'le mpianatra. Marina araka ny tenenin'ny présiden'ny syndicat teo fa tsy dia tena hoe tonga lafatra. Manahoana le izy fa ny mpandehanana manatsara azy satria ny fiainana dia fianarana foana. Any amin'ny lycée technique any Thomasina no nanaovana ny formation par alternance voalohany ary nampiarana n'izy io. Ankehitriny dia mahafinaritra fa misy amin'ireny tanora reny efa tena lasa lavitra, misy efa lasa lavitra amin'ny Madagasikara mihitsy aza fa ary tokony ho hitatra amin'ny sekoly isan-karazany. Ampidirina ao anatin'ny tahirikevitra nasionaly momba ny fanifanana arak'asa entina manatsara sy mampitovy lenta ny fampianarana teknika manerana ny nosy ireo boky ireo raha nambaran'ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanifanana arak'asa. Hiantraika mivantana any amin'ny tanora ny mpianatra sy mpiofana ny vokatsoa entiny anampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiofanana fa indrindra ho fototra iangan'ny tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa na famoronana asa ho an'ny tenany na fizarana asa ho an'ny manodidina azy. 12 ny métier izay azo atao zany rehefa ato daholo izay programa ny référentiel izay ahafahana mitondra izay fanofanana izay makany amin'ny resaka fanatsarana modernisation ary misy koa zany ireo asa ireo izay hoe inona le asa izay tena hoe nifandraika amin'ny filany ny tsenan'ny asa zany no tena natao ao anatin'izay satria fanatantsika fa betsaka ny chômeur eto Madagasikara dia mila miasa ny tanorantsika ary alohan'ny asany dia tsy maintsy ampifanina aloha izy ary mimena azy izay hoe inona ny fomba fampianarana mahomby ary inona koa ny tena hoe ilay ny tsenan'ny asa zany dia ampifandraika amin'izay dia hoe inona ny filana ihany koa ny vahoaka sy ny fiarahamonina dia ampifandraika amin'izay zany reto zavatra izay natao reto dia afaka tonga dia miasa avy hatrany ireo tanorantsika izay mivoaka nefa afaka ihany koa izy mamorona asa ho an'ny tenany izany mba ahafahany mba miasa zany ary ahafahany koa mamokatra dia ahafahany koa manome asa ho an'ny mpiarahamonina sy ny mpitandrasana. Notolorana tamin'ny fomba ofisialy ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny fanifanana arak'asa ireo référentiel métier sy référentiel de formation misy 12 ho an'ny sehatry ny BTP izay novolavolaina tao anatin'ny tetikasa forma pro Madagasikara vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny METFP, ny CNEF PTP ary ny France Éducation Internationale vatsiny ny Agence Française de Développement.
Mbola sakana tsy ahafahana manatratra ny tanjo ny fampandrosoana maritra ho an'ny taona 3 na ny ODD ny fanajana ny zony vehivavy. Raha mpiarina eto Madagasikara ny South Africaine momba ny zon'olombelona sy ny vahoaka mifandraiky amin'ny zony vehivavy dia ho mora kokoa ny tondra fampivoarana ho an'ireo sokajy. Sehatra maro no sahan'io fifanarahana io ary mila mafisina ny fanentanana ankatoavin'ny Madagasikara zany. Narcisse Karazavy, ny Artanjona no mitatitra ny Antsipirim-baovao. 700 amin'ireo rahetsy miteraka no namony ainy eo ampiterana eto Madagasikara, 270 amin'ireo fahafatesan'iren'ireo kosa dia mifandray amin'ny fanalanjaza atao amin'ny fomba tsy azo antoka. 730 amin'ireny miteraka ihany no manantona toeram-pitsaboana ary latsaky ny 700 amin'ireo toeram-pitsaboana ireo no misy piasan'ny fahasalamana mahafeno fepetra. 500 ny vehivavy malagasy kosa no mampiasa ny fandrindram-piterahana amin'ny fomba moderna. Feno 13 taona androany no nanasoniavan'ny fanjakana malagasy ny fifanarahana natao tany Maputo izay manasongadina ny fampanajana ny zony vehivavy feno. Miantso ny gouvernemanta araka izany ireo fiarahamonim-pirenena misehatra ny fanabeazana sy ny fahasalamana ara-pananana mba hankatao io fifanarahana io ho tombotsoa ny vehivavy malagasy. Madagasikara dia efa nanao soni ty protocole ty. Midika zany fa efa naneho tamin'ny fomba mazava ny finiavany hanaraka ireo sotoavina sy foto-kevitra ijoron'ny fanjakana malagasy. Kanefa mbola miandry ny dingana farany isika ny ratification na ny fankatoavana ara-dalàna. Nahoana isika no mivory androany satria mino zahay fa tonga ny fotoana hanovana ny fandoloran-tena ho fanapahan-kevitra. Ary ny fanapahan-kevitra ho fiovana tsapan'ny vehivavy sy ny ankizivavy malagasy eny fotony. Ny fanontaniana mipetraka ankehitriny dia tsy hoe tokony hankatova i Madagasikara fa kosa inona no mbola andrasantsika. Satria fa 30 taona no niandrasana ary ny zony vehivavy tsy tokony hiantry. Fantatra fa ny andalana faharoa tapany fahatelo amin'ny andininy faha-410 amin'ity fifanarahana mikasika ny South Africaine momba ny zon'olombelona sy ny vahoaka mifandraiky amin'ny zony vehivavy ity izay milaza fa ny fanjakana no mandray ireo fepetra araka ny tokony ho izy ahafahana miaro ny zony vehivavy ara-pananana indrindra ny fanomezana lalana ny fampitsaharana voka ara-medikaly no antony mampitavozavoza ny fanjakana malagasy tsy hankatoy io lalana io. Tokony hanatsafidy ny vehivavy indrindra rehefa mampidi-dozany eny ho ity reny iray izay nijoro vavolombelona fa tsy maintsy nampitsahatra voka ny tenany no ny ambana ara-pahasalamana nahazo azy. Fausse couche nahazo ana. Tsy maintsy nomeny zareo fanafody any nanesorana anazy. Satria ilay izy kambana dia ilay iray efa latsaka tao amin'ny hôpitaly. Dia ny iray efa saika ao tazomina ihany dia nitosena fa tsy nety. Dia namena misy postale moa saina zany mena anao tamin'izay dia nisorona natao écho dia mbola atao ilay izy dia tsy maintsy nisorona nefa satria tsy mety nanao hémorragie be nandritra ny 3 heures teo ngambany dia tsy maintsy izay no vahaolana nisorona satria tsy nety tsony. Ilay iray efa lasa dia ny iray tsy maintsy hanaraka koa dia nomena fanafody fotsiny nandevasana ilay anankiray ihany. Dia avy eo nasainy zareo nanao contrôle moa dia efa milamina. Efa afaka miteraka tsara amin'izao fa saingy mbola matavatra. Amiko aloha izany mety ilay izy satria iarovana ny ho avy koa ilay izy. Mbola voarakitra ao anatin'io lalàna io ihany koa faravoka azo avy amin'ny herisetra ara-pananana na fanolanana na firaisana ara-nofo mamofady na mandoza na koa mampidi-doza ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batan'ilay reny na ny ain'ilay reny na ny ain'ilay zaza ao anaty kibo ny fitondrana voka dia azo atsahatra rariny loatra izany ho ny fanehoan-kevitra satria mila jerena ny dona sy ny fiantraikany ara-batana na ara-tsaina na azo ny vehivavy ny ara-ny herisetra. Mety aloha satria zaza tsy nirina ilay izy sady tsy atsitra kokoa fa vokatry ilay viole zay dia na ianao ireny miteraka anazy raha mety tsy tombona tsara eo amin'ilay fitezana satria azo tamina fanolanana ilay izy dia normal aloha hoe aleo esorina raha toy izay lasa sady manimba ny hoavinao ilay izy ilay fiarahamonina koa. Dia
eo amin'le fameloman-jaza koa amin'izao efa tsy moramora le zaza azo tany tsy andrarina dia amiko aloha zany mety le izy. Nambaran'ny fiarahamonim-pirenena Forum Génération Égalité mpisehatra amin'ny fahasalamana ara-pananana fa manome fiarovana ara-dalàna sy matanjaka kokoa ho an'ny vehivavy amin'ny sehatra maro toy ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fandovana, ny fandraisana anjara amin'ny politika sy ny ady amin'ny herisetra sy ny fanambadiana aloloatra io lalàna io. Tsy fangatahana natokana ho an'ny vehivavy fotsiny ihany fa olana nasionaly satria tsy ho tratra ny fampandrosoana maharitra raha mbola misy tsy fitoviana sy fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy. Fitaovana anankiray edina amin'ireo fomba mampanao izay hoe eto amintsika mety hoe eritreretina ilay izy hoe fomba mampanao anazy izay dia ohatrany hoe mety indraindray ohatrany hoe tsy miteny akoatra ny fiarahamonina ohatrany hoe fa zatra hoe izay ny zavatra atao fa raha lanintsika ho lalàna ny protocole de Maputo dia tena hoe miaro sy manome lanja ny vehivavy sika amin'ny sehatra rehetrarehetra anatin'izany ny fanambadiana, ny fahasalamana, ny fianarana, ny fiahiana ara-tsosialy maro isan-karazany misy mito ao anatin'io protocole de Maputo io. Anampy an'i Madagasikara namafy ny fanajana ireo fanoloran-tena iraisampirenena noraisiny ny fankatoavana io fifanarahana io mbola maro anefa ireo sakana ara-tsosialy, ara-kolotsaina ary ara-politika raha ho an'i Madagasikara manokana ka miantso ny tokony hampafantarana bebe kokoa momba ny votoatin'ny protocole de Maputo ireo fikambanana mba hampafantarana ny olom-pirenena ny tena tanjona tiana kendrena amin'ny fankatoavana io lalàna io. Lafa-mbavao hafa zava-dehibe ho an'ny syndicat-n'ireo mpiasa ao anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana na ny Sympafafi ireo dingana vita hatreto. Fotoan'izao anamafisana ihany koa ny firaisan-kinan'ireo mpiasa ny ministeran'ny fambolena sy ny ministeran'ny fiompiana. Manoloana ny nisy tamin'ny fivakisan'ireo ministera sy ny mbola mampijoro ny Sympafafi dia noporofony syndicat fa iray tsy mivaky amin'ny syndicat ny mpiasa ny ministera rotondo. Tatim-pavao ny Narcisse Karazafy sy ny Artanjona. Anisan'ny fanapahan-kevitra lehibe noraisin'ny maro anisa teo anivon'ny syndicat-n'ireo mpiasa ny fambolena sy ny fiompiana ny fanavaozana ny sa tamin'ny feno fikambanana syndikaly izay misokatra amin'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana na mbola amperinasa na efa misotro ronono tanjona ny ahafahan'izy ireo manolotra mpanolotsaina mba hitondrany Sympafafi ny feon'izy ireo sy ampiroboroboana ny sehatra asany. Marina tokoa hoe nitaky izay ary izay hitanareo ny antsanareo foana tamin'ireny atsika maro samihafa ireny nisy ny fangatana tamin'ireny fotoan'ireny moa hoe mba omena sehatra ny manokana ny fiompiana tao anatin'izay. Misy ihany koa ny maro samihafa ny hoe fandaminana ny fomba fiainana sy fomba fiasa ao anivon'ny fitantanana ny maha-olona eo amin'ny sehatry ny ministera. Amin'ny ankapobeny dia efa manomboka mivaly, ny fangatahana. Isan'ny tao anatin'ny valim-pangatahana azonay zany zao dia nahazo ministera mihitsy ny sehatry ny fiompiana lasa ministera ny elvazy moa hitantsika io. Eo anivon'ny ministera ny agriculture dia tena namaly ny fangatahan'ny syndicat ny ministra mpitantana. Tena namaly iaho satria rehefa eo na eo amin'ny fanendrenana izay hitantana mpiasa dia tsy maintsy mifampiresaka amin'ny mpitantana ny syndicat foana ny ministra hoe ahoana ny ataontsika, iza ny hotendrentsika, mety aminareo ve ny olona izay hotendrena, mety aminareo ve raha ohatra izao ny hitondrantsika azy. Mila mafisina ny firaisan-kina eo amin'ireo mpiasa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana na dia efa nitsaraka aza ireo ministera roa ireo anjatony ireo mpikambana tonga nanatrika ny fivorimbe porofo izany fa mbola iray tsy mivaky ny Sympafafi ary vao mainka amin'ny tombo hery tao ary olana maro ny lalovana. Ankoatr'izay no tsy ahivina fa isan'ny zava-bita efa tratra ny fitakina ny indemnité de logement sy ny indemnité de déplacement des fonctionnaires ny arahana tamin'ny SSM ny fanomezana lanja ny fahaiza-manao anatiny ary ny fametrahana olona mendrika amin'ny toerana sahaza azy. Mifampidinika, mifampiresaka foana zany eo anivon'ny ministera ny agriculture izay ataontsika hoe miasa izy moa amin'izao fotoana izao dia mifampiresaka tsara amin'ny syndicat zany zareo. Eo ihany koa ireo fitakina izay efa voalaza teo hoe izahay atao amin'ny Sympafafi no nitaky amin'izany hoe mba logement ohatry ny ahoana ny ampitomboana an'izany kitapom-bola ny fidiram-bola ny mpiasa-panjakana zany isan'ny soratanay ireny nalefanay teny anivon'ny présidence. Dia ireny moa zany rehefa mivoaka ireny décret izay isan'ny hoe mampitombo ny karama mpiasa ireny mahazo ny indemnité de logement na ny aty amin'ny organisme rattacheur dia samy mahazo. Dia efa nisoratanay ireny napetraka teny amin'ny présidence ireny
dia mino zahay fa mbola misy ny fitakiana maro samihafa zay efa napetraka ireny ho jerevan'zareo manokana satria eo koa ny teti-bolam-panjakana zay efa notenenina ombeniombeny hoe tsika mbola andalana antsika izao manatsara ny teti-bolam-panjakana ozy mpitantana ny firenena dia tsy azo iazakazahana sy hoe anaovana terana ohatra ny vaimanta le izy no mafisiny birao vaovao fa maro ireo fanamby miandry ka manome toky izy ireo fa noho ny ezaka hanatsarana ny tontolon'ny asa-panjakana sy hitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana totosa omaly teo anivon'ny biraony fofifa ny fifidianana izay birao vaovao hitarika ireo syndika araka ny sata vaovao dia ny filoha no hanendry ny mpanolotsaina sy ny sekretera raha-pitantanandrara avy amin'ireo mpisehatra afaka miditra ho mpikambana. Vaovao ny kolotsaina kosa indray iroso tsy ho ela amin'ny asa fikojakojana ny vakoara kolotsaina ampasamana tongotra ny ministerany serasera sy ny kolontsaina ho setry ny fangatana ireo mponina ao amin'ny faritry tasy fasana vita amin'ny rary vato sy farafara vato miorina amin'ny tongotra vato fito sy toerana izay naorina tamin'ny taona 520 mendrika arovana sy hovelomina amin'ny alalan'ny fanajariana ireo vakoka malagasy ho ny ministerany serasera sy ny kolotsaina no nilanja ny tantara sy ny asiny ao amin'ny kolotsaina malagasy. Narcisse Karazafy ny ari-tanjony. Tanjon'ny ministerany serasera sy ny kolotsaina ny fanomezana lanja ireo harem-pirenena sy ny fampivoarana ny fizahantany ara-kolotsaina mila tsaraina nefa ny fitantanana ireo harem-bako-pirenena ireo mba hiantohana ny fiarovana azy ireo sy ampiroborobo ny vakoka ara-kolotsaina malagasy ho ny ministry ny kolotsaina kendrena ihany koa ny fanatsarana ny kalitaon'ny fandraisana ireo mpitsidika eny amin'ireo toerana manan-tantara ka isan'ny sitraka fampiofanana ireo mpisehatra teto ampefy no mafisina ny fahaiza manaon'ireo mpitaridi mba hamporisihana ny malagasy afantatra sy hitsidika bebe kokoa ireo arena voajanahary sy ara-kolotsaina eto amin'ny firenena. Tanjona moa dia ny hoe matianina an'ireto vondron'olona ety ifotony izay misehatra amin'izay lafin'ny fitsidihana ny harem-bakoka no sady fizahantany izay anisan'ny tena tanjona ihany koa zany ny mba ananan'izy ireo an'izay fomba fiasa matianina izay mbola apahany voalohany ihany satria zato zany zany mbola vitsy fa mbola isy apahany faharoa ny fanodrinay moa zany dia hoe afaka ray volana dia efa isy indray ho andreo izay mbola tsy nisitraka ny tena tanjonay raha pitso raha afaka pitso dia mba ho tafiditra ao anatin'ireo ampitaridia izay ankatoavy ny ministeran'ny fizahantany izy ireo rehefa manaraka fiofanana amidingana efatra lehibe zany afaka andray ihany koa ny teratany malagasy afaka andray ihany koa ny teratany vahiny. Koatra izay ho raisin'ny ministera an-tanana ny fanajariana ny vakoka ara-kolotsaina ampahasamana tongotra ao amin'ny komuna ambanivohitra Antanetibe distrikan'ny Antananarivo faritry tasy fanapa-kevitra ny raisina tao aorian'ny fitsidiana nataon'ny delegasion'ny ministera tany an-toerana ka tanjona ny hanamafisana ny fiarovana sy ny fikojakojana ary ny fanomezan-danja ity vakoka mba hitoetra ho lova ho an'ny taranaka ankehitriny sy ny taranaka faramandimby. Fanamafisana traikefa moa anatin'le tombony anay manokana satria raha tsy mifany zay tsy memo tombony traikefanay ary tsy memafy ny traikefanay ao anatin'ny fitaritan-dy. Ny tianay mba hitoizan'le fifanana hoe mba atratrany amin'ny bloky 9 any zany zay mba tsy omena amita amin'ireo valan-javaboary sy harem-bakoka manerana Madagasikara. Efa 3 andro zay efa nisy fifaliana be ho anay rehetra indrindra fa izamo satria afa-baraka zay raha tsy nahay satria zao zay efa tena afaka mitsabo tsara nomeny afaka koa manana le fahalalana fahaizana mitondra olona. Antoka ny fiarovana ny tantara sy ny maha-izy azy ny kolotsaina malagasy ny fanomezana lanja sy ny fikajiana ireo vakoka tahaka izao. Amaranana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao ny pejy ny fanatanjahantena. Rono iray no nisarany ekipan'ny Espagne sy Belgique alina tafakatra amin'ny zinga manasa-dalana araka izany ny Roja de Luis de la Fuente izay niverina tamin'ny tanjany tany amin'ny taona 12 raha ny fahitany ny pitikitra ifandona amin'ny ekipa frantsay ny ekipa espaniola intelo amin'izao no ifandona ny bleu sy ny Roja dia ny tamin'ny Euro 422 sy ny Ligue des Nations tamin'ny Ayrton andalasy ny 14 Jolay ho avy zao fetim-pirenena frantsay no ifanandrina ny Frantsa sy Espagne iady ny lalao manasa-dalana ekipa Europeana zato isan-jato ary mpifanolo-bodirindrina no ikatroka amin'ny talata amantarana izay ho tafakatra amin'ny lalao famaranana ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra.
tapitrany fampalalam-baovao tomboky lasy tongvavy mankasitraka fenao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tenako mametraka ny mandrapitafa tomboky lasy tongvavy ary miraranao anao farany herinandro sambatra